Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ho avy tsara marina tokoa Andriamanitra. Ho avy tsara marina tokoa Andriamanitra. Zany no asongadin' izao bokiny Zefania 4 andininy 1 hatramin'ny andininy 9 izay mofinainantsika izao. Ho avy tsara marina tokoa Andriamanitra. I Zefania mpaminany, ity bokiny Zefania ity dia isan'ny boky mampiady hevitra indrindra ny vanim-potoana nisehony, satria misy apahany betsaka izay hitantsika eo amin'ny andininy 1 sy ny 2 izay niseho tao aorianany fanavaozana nataony Josia, nataony Ezekia mpanjaka. Ezekia raha teo dia voamarina fa zafikely Ezekia mpanjaka taranak'Andriana. Kanefa ity 4 ity dia mampisalasala ny maro noho izy manambara tranga miseho tao aorianany fahababony tany Babilôna. Efa zavatra niseho 100 taona tao aorianany Isaia mpaminany. Fa na inona no ady hevitra miseho amin'ny lafiny teolojika dia zavatra mazava iombonan'ny mpandinika rehetra, ary izay raha teo koa no ambaran'ny soratra masina, iseho Andriamanitra ho mpitsara marina. Nisongadina tamin'ity 4 ity ny habetsaka sy ny filalovan'ny olona ny fanompo-tsampy tafalatsaka tao anatin'ny fahotana loatra ny jiosy izay vahoaka voafidin'Andriamanitra ka ampiseho marina amin'ny Andriamanitra fa mbola ho avy itsara izy. Efa akaiky ny andro fitsarana, fa misokajin'olona to milalao an'Andriamanitra, to makafana an'Andriamanitra hoe aiza kory izay ho avy eo, dia tsy natahotra ireo teny rehetra izay efa nomen'Andriamanitra, ireo teny izay manambana samy hafa dia niraisiny ho toy ny fandrahonana fotsiny ihany zany fa tsy ho tanteraka akory. Dia eto Andriamanitra dia miteny fa ho avy ny fotoana tonga tsy amindra fohy intsony izy fa tena hitsara marina. Ny mpandinika sasany moa dia miteny fa ny fanafian'ny miaramilany Skitianina no nahatanteraka ilay fitsarana nandravarava ny jiosy fahizay. Fa rehefa vakintsika tsara ny andininy 9 manao hoe koa miandrasa ahy ianareo ho Jehova ambara-piavy ny andro hitsanganako hakababo, dia izao ny filazany dikateny arabaky teny azy manao hoe miandrasinareo fa ho avy amin'ny fitsarana aho. Lay Andriamanitra mpitsara no ho avy ka ho tsarain'izy Andriamanitra tamin'izay natao sy tamin'izay tsy natao ireo olo ireo. Noho ny amin'ny fahotana dia ho tsaraina araka ny fahotana nataony izay tsy mitodika amin'Andriamanitra, izay tsy manaiky hiverina amin'Andriamanitra. Rehefa toizantsika ny famakiana izao soratra masina izao ny 3 dia hita eo fa misy sokajin'olona izay hovonjen'Andriamanitra tsy hiaran'izany fitsarana izany. Ary izany tokoa riavako malala no asongadin'ny Baiboly manontolo, na ny fampianaran'i Jesoa na ny fampianarana epistily ao amin'ny testamenta vaovao dia samy manambara fa
isy fitsarana amin'ny andro farany ka isy hotsarana ho amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana mandrakizay ary misy ny hotsaraina ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Samy hotsaraina araka nataony avy ny olona ary izao andro farany izao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana tokony anomanantsika ny amin'ny fotoam-pitsarana. Tokony hotsaroantsika mandrakariva fa hotsaraina amin'izay zavatra ataontsika ankehitriny isika. Miankina amin'ny ankehitrinytsika ny ratrizay, ny fiainana mandrakizay. Tsy mandeha ho azy ny fandovana ny lanitra, tsy mandeha ho azy ny famonjenao ny toerana hovantanina any an-danitra, fa miankina amin'ny ankehitriny, miankina amin'ny anio sy izay ataonao ankehitriny izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, iankinan-javatra lehibe loatra eo amin'ny fiainan'ny mpino, ny fiainantsika ankehitriny. Manao asa fanompoana isika, dia manao asa fanompoana tahaka ny olona mbola hotsaraina. Manao ny fifandraisana sy ny amin'ny fifamatoram-piainana maro samihafa amin'ny mpiara-monina sy ny manodidina rehetra isika, dia manao izany toy ny amin'izay mbola hotsaraina rahateo. Izay rehetra ataontsika arak'izany dia hitodiantsika mandrakariva ny amin'ny fitsarana izay mbola miandry antsika tsiraray avy. Arak'izany ry havako malala, mampahery antsika manokana mba hanao ny tsara, mba ny tsara no hanamarinana antsika, mba hanao ny marina, mba ny marina no hitsarana antsika, ary mba hitodika ao amin'i Jesosy, mba ny fananantsika an' Jesosy a Kristy tsy sanatria hotsaraina amin'ny fahotana, fa ny fananantsika an Kristy no hanamarinana antsika. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ianao Jesosy Tompo no efa nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana izao tontolo izao, ary dia nahazo anjara tamin'izany izahay. Fa ankehitriny kosa dia izahay manolotra ny momba ny tenanay, ny fiainanay, ny manontolo eo amin'ny fiainanay atolotray ho amin'ny fanomponanao. Anao izany tahaka ny olona mbola hotsaraina izahay, ka atahotranao Andriamanitra amin'ny fisainanay sy amin'ny asanay. Mahatsiaro izahay mivavaka manokana amin'ity andro anio ity ho an'ireo ray aman-dreny rehetra amin'ny fitezany ny zanany, ireo tanora, ireo zatovo izay variana sy sondriana, miazakazaka makany amin'ny fampianarana izao tontolo izao sy ny firehana maro amin'izao tontolo izao izay toa mitondra makany amin'ny fahaverezany. Ampianaro ny ray aman-dreny Andriamanitra ary ampaherezo ahafantatra ny lalana izay hitondran'ny zanany araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany mivavaka izany misaotra Tompo. Amen.